An JEHOVAH ny ADY. Dia penny rahary malala mirana orima. Indrisy matsy ry fiainako. Efa 5 taona sahady moa zao nipetrahako tato amin'ny rasazy mianakako. Eny raha tsy teo ry zareo angamba napetrahana na dia asa angamba izay nefa rahan'ity fiainako ity. Ny zavatra nampianarin'ny eny anafony fahazaza momba an'Andriamanitra dia tsy afaka atao tsaiko. Eny fa na dia mafy aza ny zavatra manjoa anato amin'izy mianaka dia ekeko ny fitondran'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Vaovola! Vaovola! Hoavy eo! Mahatsiana rehetra fa mavesatra nge ny entako e! Zay arasazy fa tonga. Za ty variana mandrevy eto fotsiny. Hoavy rea! Ary efa mba masaka very vaovola zao sakafo zao sa ahoana? Mbola tsy efa masaka ka efa masaka tompoko ny sakafo. Arono a? Ento? Efa tonga ve vola soa sa mbola tsy tonga? Mbola tsy tonga izy zao ko. Fa mba nakaiza ry ny zazy iny? Manahirana mihitsy ka. Ry vaovola! Eny tompoko. Ary soa retsy ny sakafo fa tsy ahandry amin'ny vola soa zany ka za sady reraka nona. Sady za koa mbola mainka anao garda androany hariva. Eny tompoko. Dia zao no teniko anao a. Ianao nefa nametrahako ny fitokisana mikarakara n'iny zanako iny. Efa napetrako amindry zany ny adidy mikarakara n'iny zanako iny vaovola. Dia zao a. Dia araka ny teniko Andry teo a hanao garda androany alina. Dia zao zany raha atao Andry rapitso. Saso daholo ny lambantsika efa tandremo sao misy avela indray ao ka hoe tsy vitako indray reto tsy vitako. Ka be dia benga izy ao e. Zay fotsiny fotoana sasalamba rapitso. Eny ary tompoko. Reraka mihitsy aza zany marina ka enjanako aloha iny programa androany iny e. Maromaro iny ohatran'ireny marina. Vaovola! Vaovola! Hoavy eo! Atsony impiry koa nareo vao tonga e? Ay, za mbola manao rarako. Fa lasa aiza maman? Lasa niasa izy. Vao teo mihitsy izy ny lasa fa miasa alina hono izy androany. Ay kosa, tsara kosa zaniko. Amin'izay mety tsara ny programako. Programa? Programa inona ke? Hita mintsokondry ty hoe solafaka. Tsy mahay ninina mihitsiny. Tsy maharaka andreviny tanora mihitsiny. Eny e, azavaiko amindry izy aloha. Nefa zany koa ve zao raha tsy azavaina ela be tsy ho azo indrika. Ay, indry koa ki dia manadroadro olona mihitsiny. Ka ianao e. Rehefa tsy eo maman dia afaka manao izay tiako atao tsisy pety. Ay, mazava? Fa ono tsy nikredy be aloha maman tamin'ilay zataranao teo sa ahoana? Nanontany fotsiny izy hoe nga hozy izy vola soa mbola tsy tonga dia mbola tsy tonga ho ahy izy. Dia izay fotsiny. Ay kosa. Tiako kosa rehefa tsy manisy ny sirana ohatr'izay ka. Tsy manitsoka any amin'ny lavaka tsy hita maso any. Indry koa ki dia mahay vavy ery. Fandana amin'izay aloha indry mandeha ka. Tsisy ilako andry intsony. Sady ny lambako mbola be dia be. Andana mandeha any e. Aleoloha tsy mifeno hery ka. Atsona mihitsy izy fa hoe raikitra indray zany ny androaniko. Ndraso aloha, aiza moa ilay laharany teo? Tiany ka.
Allô? 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 Feno hery ve zao? Ie, izy rindro ty. Zao lesy afaka ihany amin'ny androany arivo. Aisy, minday kosa zaniko. Dia zao tonga dia afepomany daholo ny mpandy akama fa io manakela dia tamy ihany. Okay e, miarendry zany mibandy akama e. Okey lesy Okay. Baovola! Baovola! Eny kia? Fa nareo ve kia marenina mihitsy Zao lasa aloha. Dia zao tsy mila miteniteny amin'ny mamondry hoe tsy nody teto andro anarivo. Dia fa mba miteny ane izay ary baovola e. Fa andeha ho aiza ndraiky indry? Tsy mila fantatra indriny dia alehako e. Eny ariko. Andreraka. Tandremo aneo tonga any amin'ny mamondry izany hoe tsy nody teto andro anarivo e. Tsy teniteny Dia ndana amin'izay mandeha any. Ory baovola! Ahoana tompoko? Fa inona fotsiny nataondry tato ny sakafo maraina raha mbola tsy masaka e? Mbola nanalamba madama fa mbola nisy tsy maina ilay omaly iny Sady za konkoa nge ohatra ny tsy salamalama kely izany e. Alina tena tsy nahita toro mihitsiny. Aza miteniteny foana ary baovola. Tsy salama hoana. Marary be ny lohako. Tsy mirarahana izany fa mifantatra vita daholo ny raraha ato an-tokantrano. Sady zao ngery baovola e. Za nareraka sy tsy mahita tony azany tsy mba misy azo hitarainana. Satria fanjakana manakaramana dia ny zavatra fantany vita ny asany. Dia ohatran'izay koa ndry. Ka tena marary ngera sazo ny lohako tena mila ho vaky mihitsy e. Bonjour maman. Bonjour ndry. Vao maraina dia be sermonina be Fa mandreraka mihitsy akiny ataony io zazy io marariko raha tsy vita izany ny fiainanako. Io koa very maman dia mbola zaza ihany Efa olon-dehibe ohatran'ny omby koa mbola zaza maman. Fa zao ary maman Inona koa ny Andry e? Mba mila vola kely Maninona tsara ary vola soa? Mila vola ako. Tsy izy vola omeno anao eo. Sady ohatra matety mpiavy loatra ty fitadiavandry vola maman, vola tsy isy farany Koa efa lany ary le me maman anako. Inona tsony ny ampiasaiko? Ka tsy isy vola omeko Andry aho. Rasazy Inona koa ny Andry e? Azafady manapaka ny resakareo fa za koa nge mba mila frais kely raha rive. Za fa andeha hamonjy fivorian'ny tanora dia tsy manana frais. Mila frais kely koa Andry. Maninona raha tsona le Andriamanitra Andry mba hamonjy Andry mba ame frais Andriamanitra? Sa pasterana mihitsy tenena ho ara-pasy ame frais Rasazy za nge marary be ny lohako e. Vitako ny mandeha tongotra raha ohatra ka tsy narary fa tena marary ny lohako. Mba misy fanontaniana petrako amin'Andry ty. Fanga moa le Andriamanitra ivavahandry tsy tenendry foana hoe manasitrana ko maninona koa izy raha tenenina hoe Andriamanitra ositrano ny aretiko. Tena enjany izany vavanao izany Rasazy. Izany no izo. Eny marina tokoa fa mahay manasitrana ny aretiko izy. Fa fantatra fa misy antony matoa hampandaloviny an'izao fa tsy maninona raha ohatra ka tsy omenao frais Ka tsy someko Andry koa Lao fa andeha tongotra miadana Zay fa endrena. Dia arakaraka ny anarako momba an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany tokoa ty no ahatsapako hoe tena mahazo hery bebe kokoa. Ary tokony tsy zavatra atahorako tsony amin'izay zavatra manjoana. Eny fa na dia mandalo ara ny aretina indraindray mandalo ho fisedrana mahamay dia tsy ataoko akivy atsony izany. Za koa ty dia lasa saina eto fa aleo aloha somary andeha angakaingana fa sao dia ho be dia ty eo indraiko. Sady ohatry ny efa rehako maivamaivana ery izany alohako izany ohatry ny efa tsy narary tsony. Zay mihitsy. Lo mihitsy aloha tonga dia hiditra angakaingana dia mba hanao matanjatanjaka tsara fa sao be dia eto indray.
baovola zao fa ianao vao malala miditra ny trano Andray kosa raha sada za rehefa nandeha aingany riko. tsisy mbola zavatra vita ngendra raha atao trano ato nefa indri dia lozandry any sa zay mibaiko n'Andriamanitra hoe aza mbola mody fa velao ao izy maheno fendrisa lozandry mianana fotsiny eo Maria aza lozana mijajirika fotsiny hoe malasa karakara ny sakafo Ien tompoko. Jesosy mandra-pahoviana re ty adiko ty vao hitsahatra tena te hiala amin'ity fiainako feno ratra-poti mihitsy tabataba isan'andro fanaovana tsinitsinina anao moa dia efa mangony fotsiny mamindra fo amiko Andriamanitra ary mamindra koa fo amin'ny rasasy zao fotoana fanararaotana ry volasoa ary aloto dia mitsaikojaiko mihitsy tsy ahita fotoana mihoatra noho izao indraindry zao fotoana tena mety mialatsiny aminao ary maman na tiako ary ianao tsy mahavita ny sitrapoko ary aloto dia pitsihako moramora raha ngaty armoire ty tomatsy ny fitoeram-bola amin'ny maman kaloha ao ary ary mafy ane izy zany hita mihitsy hoe tahirin'antitra ny ato anatiny fa za koa tsy manaiky ka tsy maintsy voavoako ty androany zavatra efa tsisy vola irevena mihitsy veko alefa ihany ry kala volasoa asiana indray mpangamba sisy ty dia mivoe zay dia ohatra nyreny tsy hivoe eriny ery dia fatina armoire kely ty sia hoe indray izany vola marina andraso mihitsy aloha to dia akako reto mpahambola rehetrarehetra reto ndraso aloha isaina tsara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok ohatrany tsy foisandritsonga izany ry volasoa reraka be mihitsy ananisa vola fa aloha miala malaky amin'izay fa soa dia trango eto ka isy azo indray mibandy akama marina amin'reto vola be reto Anjara daholo le vera sy volia pety amin'ity indray androany Andriamanitra fa iny zatry baovola fona re tompoko Andriamanitra vaky daholo amin'ny volia vera losy ty tena tsy fananiako fanalama be ny tanako tsy fananina za tsy te halala kelo vera vaky kelo volia mbola voanankiroa zay fa isara firinao ndritinako dia tsy malala fa tsy manimba zavatra mihitsy mbaraka nefa velom-posiny atao tranaty to mbola manimbanimba fananako ihany eritrereto indri fa nahiasa firy-taona ndri avita amin'ny volandrao fona re sisy ao foana okare ao fa soloko rereo solona fa inona andrao so tabataba vao maraina zao ry mamoa jerendry ireo vakiny daholo ny volia ny vera ny zavatra rehetrarehetra tao an-dakozia tao tsy fananiko vavaza be fa malina eo asivo mihitsy ry mamoa ataoko mihitsy raha tsy fa mbola aiza no anaovako anio tanimba zavatra ohatran'iny mbola ampafiriny tsy fantany angafa ampafirin'olona efa nyvonoany rasazy sany kado fandry moa zany maninona manimbanimba amin'ny filianay ohatran'izao mampidi-bola angatrisandry mividy andreo
Sa efa mitena keo soloko reo dia tsy manaiky raha sasingaka ifananiko nanao Andrina anio tavolany lonanitra ngandry miafo za mba gagako ivary tena ngambany sany marina nga Andriamanitra tena mitsara loatra ka tena tsy sakako izany vavan'izy miankireto izany nefa tsy kivy ekeko izay voalahatra ao andrany hariva ihany dia andeha hiresaka amin'ny pastera mivady aka any anitady-hevitra fa tena tsy hitako intsony izay atao tena loha izay mihitsy ny atao ka dia izay ry pastera ny zavatra mahanjoana ao an-trano tena mila tsy ho zakako tsy ny zavatra iainako ny vava mahazo anahy isan'andro ny vono tena te handositra nefa tsy haiko hoe ho aiza zao ny teny kanorana bavy eny tompoko aza tao mahakivy ianao zany tady teo mandrakariva fa eto izay vonona ny hitonam-bavaka anao ampahery anao ihany koa raha ilainy izany an'olotsaina anao hitaiza sy an'olokolo ny ara-panahanao ihany koa sady izany ihany koa ange ny asanay mpanompon'Andriamanitra tony mikarakara ny ondry dia tena misaotra betsaka indrindra ry pastera fa dia tena mahery sahady amin'izany teninao izany dia angatadalana sahady angalo fa mbola betsabetsaka koa ny raha miandry anao ao an-trano fa sao dia ho be dia ty eo indray tsy misy sorana ranabavy tsofoko rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy mahomby aza dia maheriza sy mahatanjah ombanao aneny tompo ary manena ange izany telefonako izany zara moa nametrahako azy teo tieny ka otra ary tsy ny numero any any ampianarany volasoa ve ty tena izy ty ka allo raisinaingana allo manahoana tompoko miarahaba tompoko mama volasoa ve zao azafady izy indrindry ty zao madama ampandrehanao zay fa efa 2 volana zay ny saram-pianarany zanakao no tsy voaloha maninona tsara hoe ramse efa 2 volana ho any saram-pianarany zanakao no tsy voaloha so dia mba diskosina rehefa mba verifeo kely aloha ramse madama tena efa miverifieny tsara fa tsy voaloha ny saram-pianarany zanakao dia faharoa manarakaraka izay anio sisa no fempotoana farafandoavana izay saram-pianarany zanakao zay eny tompoko dia efa 3 manarakaraka izay fa mbola misy inona foana ramse eno tsara aloha efa 2 volana izay ny zanakao no tsy tonga nianatra taty am-pianarana 2 volana ahoana ny zanako ny tsy nianatra eno 2 volany tsy tonga taty fa 4 manarakaraka izay madama raha mbola tianao hianatra ny zanakao dia aloha farak'izay aingana izay saram-pianarana izay voaray re monsieur Talea dia efa 5 manarakaraka izay koa madama aromaso tsara ny fianarany zanakao dia aromaso tsara ihany koa izay alehan'ny zanakao hoe makaiza izy fa tsy mianatra eny tompoko mankasitraka indrindra rehefa voaraiko izay eny tompoko voarainao tsara izay eny tompoko dia manantena fiara-miasa madama ahoana koa ary izany 2 volana hono tsy voalohany saram-pianarany volasoa dia avy eo indray koa mbola hoe 2 volana tsy nianatra tena mahagaga izany ka inona moa izany no azo atao fa dia tsy maintsy ho aloha izany ny ekolaziko fa le ten'le ramose teo koa hoe arao ny arao zay alehan'ny zanakao ahoana no anarahako anazy aloha tsy angatakandro fa hijery le vola dia andeha any ampianarana any izany andohan'izaiko
Ary aloha aiza le lakile any armoara fa aho zao le volany napetraka. Tiako setoka. Ohatra. Orlanitro? Fa ahoana koa ary zao e? Tena tsy ampy ange reto vola reto e. Fa nakaiza ny volako. Tsy renge efa netsasa manila ny volako tsy ato daholy. Fa nakaiza ary. Anka vola soa tsy angalatra an'izany mihitsy. Tena le vola tsy vaninina ka volako. Vavaka be tsara vela tsy mivavaka nefa mangalatra. Aleo avy eo fa ataoko mahita iny. Zay mihitsy no ataoko. Ary aloha endrazako eto ambaravarana eto mihitsy. Ohatrany finitra dia finitra nge raha sasy zany. Ohatrany hoe tezitra be zany ny fijeriko anazy. Ohatra fa misy inona indray ary ao an-trano ao Andriamanitra. Jesosy ampio fa toa ohatrany misy fanatehamono anazy zany ny fijeriko n'ity raha sasy ity. Mila matanjaka ny saindry vola. Alolo etitra dia hita eo izay zavatra mitranga. Hay tonga mivavaka be tsara vela tsy. Mivavaka lahady nefa latsina hoe mangalatra. Tratrako ndry izao. Ary aza lozana miana any ambaravarana eo manao mihitsy tonga amin'ity zany. Marary zany. Aiza volako. Vola inona? Aiza ny volako. Tsy mahalala an'izany a. Mbola tsy teny any, mbola tsy ampy ny sidona volo. Kivara aloha. Rasazy fa vola inona ny tenenina fa tsy mahafantatra an'izany a. Mbola be famaliana ihany. Tsy mahafantatra iny. Zany. Nalahy indrimy vola 5 tapitrisa tao anaty armoara. Andriamanitra. Arasa be famaliana wa. Tsy naka an'izany volo zany rasazy. Ny laiko. Sanatria amiko zany. Ny sasara ndringa reno alalaindry fotsiny. Tsy naka an'izany aho a. Eny reraka zao a. Ary mila mankaina fa raha za fatezerako zany no apariko. Mitsitry ndry vo avelako. Fa zao no izy ry bavola. Omeko fotoana ndry a eritrereta ndry. Ilazandry ny marina amiko hoe nalaiko ny vola dia nataoko an'izao. Efa mitena zay fa za tsy misanga. Marina inona no tena mandreraka mihitsy tony mitaiza zanabaratra mihitsy mitaiza ny tony. Maman, fa iny ty mampisefosefa anao e. Nangalariny io vehivavy tsy vaniny io volako. Tsy naka an'izany a tompoko. Mbola maly andry. Sady jerenge ty anao e. Mangovotra be ohatran'iny. Or maman, mahazo toerana aloha ianao e. Eny rehetra. Jerene e, tena tsy tananao tsony ny fihetsem-ponao. Nareo ange efa tenenina foana e. Ajanony ty kafe lavo ty. Isanandro zao mbola kafe foana. Mangindry fa tsy kafe koa mampangovotra ohatr'izao e. Ka zao tatazo ny vokany e. Nalainy io vehivavy mpamosavy io ny volantsika rehetra tato. Ary io tsy hamelako fa vonoko io. Ahoana moa zany ny kalabo vola? Tsy naka an'izany a. Fa latsaindriva zany indray zany naka ny vola. Ka tsy fantatro zany e. Zay ary ny endriry vola soa. Aleo aloha mody fanina ka. Za kosa aloha maman tsy manaiky an'izany mihitsy a. Vola tokony ho anahy, vola tokony hivitanako izay zavatra mba mahafalifaly ny foko ve dia angalariny io fotsiny. Sady amin'izay saka manafiko fotsiny ilay kaladondrony io. Ohatran'inona andeha hivavaka meofre pastere jesosy nefa zao mangalatra. Fa tovy soloany zay ry maman a. Za indray dia tsy anaiko moramora fotsiny an'izany. Kalimindry aloha e, aiko ny fifehezana an'io. Ary io tsy miala maina fa mahazo ny anjarany io. Zay mihitsy mantsy. Dia zao koa aloha manaraka. Petrandry eto akaiko eto. Fa mbola misy inona koa e. Petrandry eto akaiko eto a. Mila miresaka koa tsika sindry.
Eto ary ny resakareko. Ono ary vola soa. Nakay zany volany meko andrina tao ekolazy 2 volana. Mila valana izay. Faharoa manarakarak'izay. Ray volana ianao tsy nandeha nianatra nefa ianao mivoaka maraina nandeha hianatra mody ianao hariva avy nianatra. Mila fanazavana taiza ianao. Ary sao mieritreritra ny andainga? Nitaly an-tsekolonareo mihitsy ny antso ateo. Valio afa-tsilozanao mianahana eo e. Efa niantso taty mihitsy koa le tale iny e. Sady zany ve dia mampiasa sainanao ry maman? Ataoko tsy olana angamba izany. Tsy olana hoany e. Tsika ngery maman efa milamina e. Amin'ny zavatra rehetra mihitsy tsika nefa milamina, mipetrapetraka daholo ny fiainantsika. Ianao efa mpiasa mpanjakana, mandray vola foana ianao na miasa na tsy miasa, ninona mitranga na krizy ny firenena, ninona dia vola be foana ny maman. Ka na zany ara dia ho aririna fotsiny izany ny vola. Na antrarina ianao maman mbola mandray vola foana e. Sady tsika rahateo koa efa tsy manofatra antsony e. Any amin'izay koa mbola manana trano maromaro miofa. Ampanofaina foana re maman mandrakizay inona tsony no mahory anahy e. Tsisy antony tokony andaniko rondoa amin'izay fianarana zantsony, ary tsisy antony tokony andanimbo maman vola tsony ny amin'ny fianarako. Ory vola soa. Maninona tsara? Sao dia efa kamo mianatra koa ary ty ianao ty e. Kita fa kamoko. Ka maninona tsy lazainao zany hatramin'izay? Volako fotsiny laninao. Ka efa tsy nameko tany angela ekolazy maman fa efa mbany hoaniko e. Tsy lany tany fa taty aminay ihany. Tsy aleo doika Andry fa Andry ihany koa ny Andry e. Aleoko mangina. Zay ty Andry atao fa tsy zakory ny babo ny vokany. Say misy angela tsy afozaka ao maman e. Tsy manasaritsaritra fiainana fa zay tiako dia atao daholo. Ka inona moa no ataoko efa tsy manaiky izay zavatra ety Andry e. Zay koa mahareny anao manao izay mahafaly anao. Zay mihitsy dia makaina tsara amin'izay maman dia tsy mera misotro kafe tsony. Landray ty ny andro marina. Dia tena baovola tokoa moa zany mizaka ny ditra sy alatra be vavana toko tato an-trano. Sao dia izy indray niterenina ny andoha le vola be nalaiko. Zany efa dia milibaliba ery mampiasa an'ilay vola nangalariko tato an-trano. Nefa amin'io dia tsy hitako akory inona ny zavatra mba nampiasaiko an'ilay vola fa dia lana ny revirevena dia mandehandeha etsy sery fotsiny. Marina mafy tsy tena enjehan'ny eritreritra aty. Tena ohatra ny zakako mieritreritra hoe baovola tsy nanao ninona indray no mizaka ny nataoko. Tena marina mafy raha tsy tena isakalo loatra izao dia tsy mahita tory fa dia lasa sainany amin'izany dia mandeha feritreritra ny amin'izany. Izany marina angamba ilay hoe aleo enjehan'ny omby masika toy izay enjehan'ny eritreritra. Tena leo tofoka tanteraka amin'ny fiainana. Tsisy fitsaharana mihitsy izy ity. Reraka noho ny asa, reraka ny saiko, reraka ny vatako, reraka ny foko. Atatokantrano tsy mba misy fialan-tsasatra mihitsy. Ny adidy amin'ny fitazana ny zanaka, manahirana. Na marain'andro na alin'andro dia reraka foana. Ny alina moa dia reraka mieritreritra hoe
ahoana indray ireny tontolo androko rapitso e tena reraka ka tsy hitako tsony izay atao reraka sady leo. Tena malahelo mafy mihitsy izany ny foko. Sao ty ny andro alina matory daholo. Za ty dia voton-dranomaso eto ny tavako. Venjovenjo alahelo eto. Asa mifiry vao mba hahita toromaso. Nefa vao maraina indray ny andro dia fa ny rarandra no mitandahatra miandry. Tena mafy izao ka. Mafy izao nefa tsy kivy fa hitrakatra any ary mbola hitoko foana amin'ilay Andriamanitro. Ary aloloha hiezaka hitady toromaso amin'izay ka. Sao dia ho reraka be eto indray ka harary eto nefa dia tsy hisy raraha akory na harary ary. Aloloha hitsotsotra kely dia hiezaka nakipo maso. Dia maraina indray ity ny andro marina. Tena mbola kama izany ny foka. Eny e, ifo fotsiny angamba hiariny eto am-pandriana fa dia izany hoe natory izany aloha dia tsy hita ny masoko mihitsy tamin'ny alina. Eny e, tsy alina fotsiny ary moa fa dia efa andro maromaro mihitsy izay. Tena manenjika loatra ny eritreritra ka aiza veko olona tsy naninona paovola mipetraka tsara ry vehivavy manao marina mandeha amin'ny fahitsiana nefa dia miaritra ny mafy indrindra noho ny fanendrikendrehana izay nataoko azy. Tena tsapako loatra kehitriny hoe tena leo enjehan'ny omby masika toy izay enjehan'ny eritreritra ka tena marina e. Tena hitako efa memahiandro aman'alina tsy ampy toromaso kikisan'ny eritreritra mahalay komana tena tsy hitako tsony e. Sao angamba le hoe todiny natao. Nefa moa inona nefa manakana tsy ilazan'izany amin'ny mamanka. Aiza veko hiaritra izao fahoriana lava isan'andro izao ve tsy fampitoromaso tsy fihinan-kanina. Tsaloko miteny amin'ny maman dia avy eo milamina ny saiko. Nefa ve sao dia mba tena totra ny tsy ilazan'izany amin'ny maman indray ka. Nefa ne izay teneniko rehetra dia ekeny daholo e. Ireny araha ny teny hoe tsy hianatra intsony tena naiko fotsiny amin'izao iziko. Tapakaranga ny hevitra androany dia hiresaka amin'ny maman. Tsoroko amin'ny daholo ny marina fa tena sady mampijaly tena mampijaly amin'ny baovola. Tsy angatakandro tsony mihitsy ahy. Sao dia sao aty andeha hanantona amin'ny maman. Maman oh, ahoana k'izy ry volasoa? Nga maman tsy miasa androany? Sa ahoana programa maman androany?
Tsy miasa rehetra afa tena mahatsiaro reraka dia aleoko mihitsy aloha maka konse kely a. Ay kosa misy inona ke? Ohatrany misy resaka kely sy haiko resahako amin'ny maman e. Resaka kely sa resaka be? Resaka eny e. Zoro maman Mihaino anao ary mipetra aloha eto fa manina koa raha miresaka ve dia joro fotsiny eo. Eny ary eto mipetraka. fa hono efa milamina angana reo sy baovola. Milamina ahoana kia? Mbola aiza no anaovako an'io? Mbola voasantiona fotsiny reny. Zao napiko. Fa nataony maman inandray izy ka. Nataoko tsy zarizary ny anko aniny. Ndraraha fanaony isan'andro nampitomboako avy 2 eny. Zany e. So dia mba tafahoatra kosa Tsy tafahoatra zany. Dia mifanampiny zany koa enondry tsara aloha. Tsy navelako mandeha mivavabavaka any amin'izao fiangonana izao tapitra hatreo izay. Tonga hatramin'izany mihitsy kosa fe. Dia nondry aho afa mbola tsy tapitra nge zavatra resahako Andry e. Eny ary mianao. Hitandry ny volony lava be tsy ritindry iny hoe lava be ny volony. Tapako ny boriko mihitsy. Zany ny alehany. Maman kosa e. Zany ho amin'izay atao hita tsara mihitsy hoe trotraky ny fiainana ary zany koa ny saza ho an'ny mpivavaka be tsara velatsy. Ary tsy fantatry ndry very vola soa ny antony nanaovako an'izany a. Fitiavako Andry daholo ange zany. Fa fitiavanao anahy anakory maman a. Fa angatsy tsy kiatry ndry rehetra zany a. Tsy hitandry mihitsy zany ezaka ataoko zany fitiavana Andry. Eny hitako aloha e. Dia zao ary enoy tsara. Teo aloha izy nandeha mivavaka foana. Ny sakafo ny betsaka sady ara-pahasalamana. Miadana izy. Ndraraha. Eny azo atao betsaka nefa tsy dia nandreraka. Dia jerendry inge izy botabota malandilandina tsara mihitsiny. Mateo ty. Tsara tarehy. Jereny bikany. Ao tsara ozy izy ny fiteninareo tanora hoe tena amin'leo i. Dia zany. Ary tsy tsikatry ndry fa ny zanaka Rapanarivo angekika latsapity amin'ny kala baovoly. Ngakory maman misy an'izany a. Zaniko. Mba maharaka koa maman zany. Sady zao le zanaka Rapanarivo hoe tena pakatra anazy mihitsy nono. Ho ataony mariazy dia mariazy makotrokotroka. Ka zany amindry ahoana zanako no avelako taraika eo. Iny volony iny ny zesty ny boriko. Zara fa tsy natao kokora zay arany. Iny jejejo ery amin'izay koa le zanaka Rapanarivo bavola. Tsy ameko azy rehetra fa ndriny sahazany. Maman miangavy anao manomboka androany dia ajanony daholo izany zavatra ataonao amin'ny baovolo izany. Tsy rariny loatra izany ry maman Fa Andry ty ve ny memy baovola inony? Nampisotroana iny ny risany sesefana iny ny vavandry io. Tsy zarandry raha ve zao mahazo anazy. Ndry ty zany tsy miasa saina amin'ny hoavindry mihitsy fa dia evo izay hita maso eny. Mba misaina ary vola soa. Fa zao nge teneniko Andry e. Tena tsy afeniko Andry aloha fa tena velom-pelona anazy mihitsy ny angeka izay e. Izy tsara tareo araka ny teniko Andry tsara biky. Tena tsy zakany foko ary tena malahelo raha izy no lasa sy tafanao indrika. Zao izy mahikely tsy ampy sakafo mozatra atao iny zanaka Rapananina tsony. Sady aza miasa saina amin'izany ry fa zao fotsiny teneniko Andry tsy maintsy manompo atsika eto mandrakizay io. Tena lalina koa izany fisainanao izany ry maman ka. Fa hono fa mba iza marina izany ny baovolo iny ka. Dia avaiza iza ny ray aman-dreny. Inona ny antony mipetrahany tato amintsika. Tsy azoko e. Izy tsy inona ohatrany hoe tsy tena mpiasa antsika loatra nefa koa tsy tena hoe zaza taizana loatra koa. Ay, tindry ho fantatra amin'ny marina. Eny e, tsisy antony tokony hanafenako Andry an'izany tsony koa fa Andry koa efa lehibe nge. Ka enoy tsara ary hafa ho tataraiko Andry amin'ny antsipiriany. Miananao?
mpinamana tsy mifakafo izay sy ny reniny baovola. Tena mifampinana manta sy masaka e. Tena mifandray ohatra ny hoe mpiravavy fa tsy hoe mpinamana fotsiny e. Dia nisy fotoana izy narary. Izany hoe narary fo izany e. Dia nefa niezaka nitsabo azy ny ray aman-dreny nandany vola amin'ny karena, nandeha traiza fa tsy nahitana fanafodiny. Dia maty noho izany aretim-pony izany bako. Bako izany ny anaran'ny reniny baovoly, azondry izany. Dia baovola moa izany efa teo. Dia noho ilay fankatiavana nisy teo aminay miravavy dia nanaiky hoe hitaizany baovola. Dia izao hitandry izao izy nipetraka tato amintsika nikarakaraina. Na amin'ny fianakaviany arangery vola soa tena tsy misy fantatro na ray ary. Dia izao toy ny zanaka nateraka ny nandraisako azy. Tsy nisy fiangarana fa nitovy ny fomba fitazaiko anareo. Ankehitriny nefa totra mivadika ny rasa. Tena lasa tsy tiako tsony akio fa tena halako tanteraka. Tena alerzika an'io tena tsy tia an'io fa sady efa hita masoko izao fa mitady haka ny anjara masoandro ny zanako dia aleo aky atao amin'ny fanaovana azy Zay ny antony nanaovako an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ka lava be koa le resaka fa mandana aloha angalaozy io fa maina be mihitsy ny tendako ka mandehana ho Andry fa tsy loazandry mianahana fotsiny eo Ena rery maman. Ary angakaingana fa aza miledaleda ohatran'io moa C'est jou hitako fotsiny Mety fotsiny. Eny ary vetivety Tiresho ianao maman efa natao klasé tsara mihitsy. Apetra mbola tabatra eo aky fa ndreko dia misahirana tsy. Za ndray ve lazainao fa misahirana nefa dia ianao zao mihitsy vao teo naniraka nahaka an'io. Eno hafa ndreko izany dia mikizity nohatra ny reny endreny. Ka maman mandreraka ako. Fa zao ala tiako resahana maman Inona ke? Ahoana re zany Teneno fa inona ary tia mianahany ty efa misy inona? Ka hitany maman. Inona no hitako? Eny tsy hitany maman moa zany Teneno izay tindry tenena fa mandreraka ka. Matahotra re zaro maman ilazan'ilay izy Fa misy matotoa sa misy angatra matahotra? Sady sataikatra be aka. Teneno vola soa fa ela be zany inona misy inona? Hitany maman za daholo mifototry ny fikorotanantsika ato an-trano ato. Maninona tsara? Fa inona nataondry? Baovola ary maman olona mandeha amin'ny fahitsiana. Mpivavaka be tsara vela tsy mpangalatra. Enolo zahay olona tena mpivavaka ao baovola fa tsy pe tsara vela tsy izany aminao. Tsy azoko mihitsy ndretika. Sary maman netiny ditrako Fa maditra ahoana koa fa inona nataondry netiny tany? fitiavana lamaody tia misotro loatra. Efa tonga hatrany amin'ny fisotroana koa zany. Mifoka sy miloka ary maman. Andriamanitra. Any ka azo mifakapanahy. Sao dia mba be voky ndry fakapanahy inona koa? Azo mifakapanahy nangalatra tao amin'ny maman. Dia sary maman naka volana tao anaty armoara fa tsy baovoly zana. Maty arerasako inona ty lazay ty kalakely ty Zana rery maman tena nenjehan'ny eritreritro loatra ka aleoko lazainanao marina. Sary maman naka an'ilay vola. Mpitsiako ny armoaranao dia nalaiko ilay vola. Telo zany. Nanisy ery 1, 2, 3. Hoako izay fa matsavona nameno andry ary. Liba tanteraka ary maman. Nampirevy le mpandeha akamako.
Nandeha tany amin'ny boaty. Nitety an'izao karazana para rehetrarehetra izao. Voatetiko daholo angery maman ireo karazana kazino rehetra eto Antananarivo e. Raha mbola karaoke, sinema, rehefa rendrarendra ary maman dia ataoko daholo. Okizay, leo mahatsiravina namiaino Andry arany. Izany nandaniko an'ilay volanangalariko. Ahita vehivavy Ndry androany. Ary Ndry zany tena mpamosavy malemy dia niantatrany amin'ny aripaka. Efa nanenina ary maman. Sady mbola nisy tsy nataoko ihany angery maman. Efa tapitra nataondry daholo ny adalana rehetra e. Nitsindrona rorory maman sisa tsy nataoko. Efa zava-dehibe okizay ry maman. Okizay leo Andry ary zao ataoko mahafantatra ny anarako Ndry androany. Mpamosavy malemy mihitsy tonga ka niantatrany any ny aripaka. Maman. Fangolika Ndry ry volasoa. Fangolika. Mangina Ndry fa felako ny tamaina farany. Fandina okizay. Leo mpamadika ray aman-dreny tolo. Dia zao ve mivaly misona ataoko Andry e? Fonary maman. Tena tsy mieritreritra mihitsy ny anao. Leo Andry mihitsy ny anka. Mifonafona ikely Andry. Taza madika mihitsy. Manao tono noho ny zanabaratra. Ary mangindry fa tsy misy faty eto akory ny tamanindry eo Mifona isan'andro zao. Akobona vavandry fa mbola pika io Inona samy tabataba mafy eo ambony ao zao. Efa miteny Andry fa akombony Sanatreaka ny faratanimady miresaka izy mianaka. Andriamanitra, dia inona no ataoko? Tsy azo tenenina fa indresa mbola pina daka ndray. Saika izany. Tsy ampy le Tabataba inona felaka ranomasy. Ewa le felaka. Andriamanitra fa inona izany? Tena aleo hivavaka ho azy ireo ka sainga mba nazo tena voalohany. Sady raha sahazo io tena olona tena manahirana e. Raha fokona aleo hanana fitoniana tsara manoloana izao zavatra. Tokantranoko ato dia aleo hivavaka mihitsy aloha fa tsy misy tsy an'Andriamanitra atao. Afeo miditra ao ihany mba masina zavatra izany. Andro izay raha sazany tsy nandeha niasa. Dia hivola soa koa tsy azoko hoe maninona ary izy tsy miteny hoe tsy salama fa dia midy ireo any efitrano io. Sao dia mba maninonao ary kalakelo. Sa ve hoe andramako dodominao aloha izy mianaka. Eny e, ao mivola soa aloha dia avy eo ao an-tranondrasazy. Sao dia sanatry marina maninonoko. Aleo aloha ato mivola soa. Vola soa Vola soa Mandro soa fa tsy mety io e. Eny kia ohatray fa tao mangana be kiny tary Andry. Fa maninona? Tsy maninona ki io mangana kely fotsiny ane io e. Mangana kely fotsiny ahoana ki fa mangana be dehibe ireo Jereo raha masondry mila tsy sokatrako. Fa ngahita be izy ao. Hita be mihitsiko. Zao ki vokatry ny natao ry baovola. Vokatry ny natao. Tsy azoko. Zao ny nanaova maman anahy. Raha tsy nahay niala rangeka izy tena mbola fa voazana lavitra noho izao ny azoko e. Fa tsy azoko ki fa maninona indriny nataon-drasazy an'izao. Fa nisy inona? Vokatry ny nataoko ihany ho ahako izao sady eto dia manararaotra mifona amin'ny ry baovola.
mamela kiana. Fa ahoana kifa misina tsy azoko mihitsy ny zavatra lazaindry. Sadahola kiny fotra reny zavatra nitranga rehetra tatatranireny. Mamela ki hafa tena nety niditrako loatra. Tena aza vao kifa tena tsy azoko mihitsy a. Nety niditra sy natalana kiady. Mamelatra kia. Navita nangalatra tato an-trano mihitsy. Mpamosavy malemy. Tato an-trano ihany naripaka. Sadahola naka vola maman tao anaty kafa. Andriamanitra. Mipoiriko ny armoirany dia nalaiko tao ilay vola. Dia sandry vika. Tindrino nosorako fotaka tany amin'ny maman tany. Ndriny nendrika andrehako. Mivonako izary vola. Tena efa tena mizaka ny nataoko ankiza ankehitriny. Tena tsy nandry andro tsy nandry alina angeka iza e. Tena nenjehany eritreritra tanteraka. Tsy zakako ny eritreritra fa hoe nisolivaka ny akalandry. Indrindray no nisaka nditra nataoko. Izay natapa-kevitra ilaza marina maman satria tena nizaly lavitra noho izao ankiza. Eny ka, efa nampopoziko daholo ihany izany zavatra rehetrarehetra izany. Fa izao kea tsy mitana lahelo amindriana dia kely ary fa mamela andry tanteraka. Mianatra andrika izany vola. Jesosy araiky namela ny heloko tsikako maika ve ki moa fa zay za ahoana moa any tsy hamela andry. Dia mangina amin'izay fa jery angindry raha tsy lasa ratsy tarekely ery menamena be ery nefa olona vehivavy tsara tarekely io okizay. Dia ndana aloha matory makena izay. Tsy mahita torakia. Miezaka io mitady torimaso fa reraka be mihitsy any indry e. Sady sao dia arary eo indray. Marary daholo fantako rehetra vola. Sa orokorona kely indry. Kasaiko. Menatra kizakazokasi andria. Akiko. Fa ny angatahako amindry dia hoe eto mba afaka kizary vola. Eny efa nitondram-bavaka andry foana nge zahatra izay e. Nareo mianaka moa izany e. Ary aza dimy ihany koa fa efa hitan'Andriamanitra izao dingana ataondry izao. Efa heno izany fifonandry izany. Tsy amiko indry no mifona fa amin'Andriamanitra. Satria voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny olona izay miaiko ny fahatsoany. Dia efa reko hoe sambatra indry izao satria navoaka indry izany zavatra manavesatra indry izany. Izay fa tsy mitsahatra mivavaka ao andry hoany a. Eny fa no aki. Zavy na dia hoe ratsy ary na dia tsy metrika aza ve za dia mbola tiany Jesosy ihany. Panotangeka iza mpangalatra pandrobandray aman-dreniko maditra ny ankiza ny vola. Mitsangatsanga mivoka nitorika. Tena tiany akindry tena tiany satria tsy ho avy ny antso ny olona marina izy fa antso ny mpameta to azy to andry mba hibebaka. Dia izao raisy izy androany no tombo sy mpamonjy ny fiainandry manokana. Vola ahoana e. Ny olona ngeo ahy efa tsisy tiana atsony. Maika ve izany Jesosy tsy hitako maso. Jesosy tsy mbola ndresaka tamiko izany ve dia mbola tiana ihany. Ny olona kisy tia andry fa izy efa ela ny andry indry andao mihitsika roa hiaraka hivavaka aloha amin'izao dia hitandry izany Andriamanitra mikasika andry izany ndao hivavaka isika. Eny ary ao indreo aloha dia mifatondry amin'ny vavaka.
Andriamanitra, misaotra anao tamin'ny famindramponao mahagaga izay asehonao aminay isan'andro. Misaotra amin'ny fitiavanao fa nampiraisinao fo izay roa vavy ankehitriny dia miaraka mivavaka eto. Hitanao ny fifonana izay nataony volasoa Jesosy miaiky ny fahotana izy, miaiky ny faharatsiany rehetra teo anatrehanao dia raiso izy mba ho zanakao. Hitanao ny ao anatin'ny fony ao dia ianao no nadio azy, ianao namela ny helony ary andray azy ho zanakao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia ataovy amin'ny fonao izany vavaka izany. Izany mihitsy Jesosy miverina aminao ankehitriny, manolo tena ho anao, mandohalika atao tongotra ao indray Jesosy tsy mendrika ny zanakao Dia manana kokoa aloha Andry izao inona zavatra tsapandry? Tena efa mba maivamaivana kosaka izy ary voavola. Tena mahery ianao Jesosy indra ankehitriny atolotra anao fiainako, tsy anao fanao izao tolo izao tsony Iova mifanavaozana ny saina ankehitriny Jesosy anolo tena ho anao ka ny momba rehetra, ny saiko, ny vatako, ny foko rehetra dia atolotra anao, entiko anomponanao izany Jesosy ary anomezana voninahitra ho anao rery ihany. Tsy azo anatsony Jesosy ny rendrarendra n'izao tolo izao tsy ho sombaiko ny fisotroana, fidorohana zava-mahatomelona, tsy hangalatra tsony koa dia tsy hitsangatsanga tsony koa amin'izay vita fahiny izay Jesosy fa izao kely bavola tena misaotra betsaka Andry tena tsy toy izao ratsy Andry. Tsisy isaorana ty fa fitaovana fotsiny ihany koa, fa Andriamanitra irery ihany no mamany olana rehetrarehetra. Dia izay fa ilosako angamindry fa ohatrany mbola hanao raha kely koa any io Eny akia, fa dia tena misaotra betsaka Eny tsy isaorana kia. Izay fa mazotoa Andry fa ho avy anam-piandriana any angamizafy eo. Makalo Andry ena fa rehefa vita rarahako dia miverinao ihany indray ary. Tsara ny fitondran'Andriamanitra ka tena hoe tsy takatra ny saina. Aiza veko olona efa nanao ratsy anazy zao dia mbola hainy ihany no nampifankatia anay roa indray. Tena zany marina no maha-Andriamanitra fitiavana anazy ka tena tsy vita aloha izany raha maha olombelona. Tena mafy izany. Dia indray aloha andeha ho any amin'ny rasasika vita izay ny nikala vola soa, sady izao koa ny fotoana amitranana ny fihavanana efa miaratsy manko izao fiainana izao araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Dia mila zahako mihitsy ny manetry tena hanao dingana. Tena izay mihitsy. Dia rasazy dia rasazy mandro retsy fa tsy midy io azafady fa saika mba natitra ny sakafonao atompoko. Misaotra indrindra kibo vola. Apetraka eto latabatra eto apetrao eo dia raha mba azondre atao re mba makanisy eto akaiky eto aloha tsy izany mantsy ry vola fa misy resaka mba tiako atao amindry. Ento raha nresaka ao rasasy fa mihaino tena tsy ataikatra be ary vola. Fa ahoana? Tsy hitako izay hanomboana an'ilay resaka.
tena marina baovola dia mifona amin-dria mifona tamin'ireny zavatra tsy nentina ataoko tamin-dria ireny. Mangina raha sazy atsara ty ranomasinao ty. Baovola mifona tsaro mamelanao tanteraka. Tena mamelanao raha sazy tsy rarina angeka ireny ataoko andry ireny vono daroka sazy miandra manaina nefa indreny dia olona marina olona nandeha tamin'ny fahamarinana tato an-trano tato fa zakiny tena rangory fototry ny afo za tena vehivavy tsy vanina fona mitsangana raha sazy aza mandoarika ohatra ny mariko mifofonako amindringe zaho tsy mety zao fa ao mitsangana zay dia zao Jesosy ifonana fa zange olombelona ohatra anao ihany tsy sanatria akory hoe anjely dia zao rehefa mahatsapa-teny ianao fa hoe diso dia zay ny tena zavatra lehibe. Dia andaontsika hifankaty amin'izay dia andao iray saina dia andao atambatra ho iray indray ny hery fa ny devolo satana dia fahavalin'Andriamanitra iny rehefa resitsika izany amin'izao fotoana izao. Eny anaka ny olona mifankaty sy ny tokantrano sambatra nge izao ny korontaniny satria izy ny tompon'ny fikotranana fa ao amin'Andriamanitra kosa no misy ny fiadanana. Maro izany anaka. Avy amin'ny satana daholo ny fialonana, ny fankahalana sy ny fanaratsiana rehetrarehetra rehefa zavatra ratsy dia avy aminy. Karery baovola. Dia aniora te hiadana ny fonao sy ny sainao dia raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raiso izy rehefa mandondona eo am-baravarany fonao izy amin'izao fotoana izao. Misaotra ke baovola. Misaotra ndrefa na dia adala sy tsy misy saina tahakara dia mbola navela-ndry ny elo. Misaotra fa niraisindry ny fonako. Tena mamerina fisaorana baovola. Tsisy fisaorana rehetra izany rasaza. Tena ratsy anefa tena tiavinao indray. Eny fa manomboka izao baovola dia hiaraka hivavaka aminao hanompo ilay Andriamanitra maherintsika dia handresy lahatra amin'ny vola soa koa mba hiaraka amintsika mianaka. Tena tiako mihitsy izany fanapahan-kevitra izany rasazy sady izay fotsiny koa nge ny andrasan'i Jesosy aminao fa zao ry baovola aza asiana izany rasazy raha zazy izany tsony fa maninona moa raha atao fotsiny hoe maman eny ary tsy maninona koa fa hono aky fa mba manahoana aloha vola soa zanako izay ao izy ao rasazy ay maman manko ao izy ao midy ao anefitranony ao foana fa hono ary baovola misy hevitra te rahako amindry raha mba mety mieritreritra hoe maninona tsika mianaka raha anao surprise be ho amin'ny vola soa ay mety mihitsy izany dia andao izao no atao anao sakafo tsika dia ilay sakafo tena tiany sy ankafizy no ataontsika dia tsy miteniteny mihitsy aloha izy aloha atoro tsara ao anefitranony eo fa rehefa vonona daholo ny nahandro dia voazitsika moramora amin'izay izy tena mety be izany maman inona moa ilay sakafo tena tiany andao ataontsika sindria le trondro tena tiany mihitsy izany dia atao bebe saosy dia manao lasary karoty tsika dia jus goavy no asitsika jus mety be izany maman araikitra izany raikitra izany fanampy tsika sindria ndao ary baovola ahoan'izay efa vita antsika sindry milamina tsara ny latabatra kovera efa vita nahandro efa amin'ilay tena ilavany azy tsara fa mandehana amin'izay rehetra izy foazo angakanga ndria sady faly be izy izao fa nanaombantsika surprise zany mihitsy zany zany efa te ahita azy ilay mirambirana iny mihitsy ary angakanga namoy Volasoa!
Otikia! Volasoa! Azay, tsisy mamaly mihitsy koa izy izany. Volasoa, voaikia! Tena midy avy any anatiny angambany izy izany ka. Aloha iantsoantso mafy ihany aka. Volasoa! Volasoa! Fa matory ary veo ka aloha sa sao dia mba tsy ao ariny. Amin'izay ny diny be avy any anatiny ihany. Volasoa! Volasoa, voay akiva misy zavatra mahafinaritra be a. Fa inona ary ny zavatra mitranga ao ambony ao? Izay ve vola dia mbola tsy miverina ihany sady ohatra miantsoantso be foana fa volasoa koa ve tsy mamatrandry sa maninona e? Tsy andry eto fa aloha mihitsy hiakatra any ambony ihany ka tena ela loatra. Vola? Tsy mety mamotrany izy ry mamofa tsika inona ny ataony ao a? Fa ahoana efa nitsilo hoe tondonanao ela be teo e. Misy sana mihitsy aloha ianao ka ao antondonako anazy. Volasoa! Va ao fa mamao ihany ekitia. Volasoa! Va ao ty trano ty fa maninona ary ianao midy amatranao fotsiny e. Mamofa tsisy mamany. Tsy fanaony mihitsy zao ry vola. Andora nga tonga dia vakiny ty trano ty fa zay mihitsy no ataoko. Areza mianana io no fandany ainga anara lefy le famaky sy mianana rino ka. Ainga kaingana ianao. Azay, azafady ary aloha mamao amakiko an'ity varavarana ity amin'izay. Tandrema ihany aloha fa soa maratra eo koa ianao e. Iano a. Azafady ary mamao a. Kay, tena mafy be ty mamao a. Io aloha mba ome tanana kely e. Ahoary aikany e. Miara-manosika andraso aloha. Miara-manosika tsika sandry. Ao ary, manisa telo aho dia miaraka manosika tsika. Ao ary, isa, roa, telo. Zay kosa kay mamao. Oy, ory lanitro. Fa misy inona e? Io fa lapatra eo amin'ny tany io izy mamao. Andriamanitra, ao aloha kosikosehana. Kosikosehana aloha mamao. Andriamanitra, efa mangatsika be. Mangatsika zany efa kosery vola. Sapao fa mangatsika. Mangatsika zany. Ohatra, sapao e fony. Sapao e. Andriamanitra. Tsy ho tempo sono volasoa zanako. Tsy volasoa. Tsy maty ny zanaka. Efa fitokany aiko ray olona. Vonjeo. Andriamanitra, fa hoaiza koa mamao ino to lasa nyrivatra ny azakazaka. Mamao! Andriamanitra, tena verisaina tapoka tokoa re mamao ry lanitro. Dia inona no ataoko? Tena andeha hiantso dokotera aloha ka. Izany hita dokotera. Dia hiantso ny dokotera aloha dia hitako izay atao. Lozy ty ry lanitro. Telo volana sahatsy izay ny lasy volasoa. Dia maty namono tena rery tao an-trano tao mondriko. Ngamba tsy nanana fanantenana tsony amin'ny fiainana izy. Raha sahazo koa moa dia lasa adala tapoka teo raha vao nahita fa maty namono tena ny zanany vavy tokana. Iny izy dia lasa nirifatra ny tabataba eraky ny arabe. Dia zahako namonjy dokotera eny ka izy. Vao isaky ny tômôbilina tao. Tena zava-dozaka. Fato robe izao indray nivoaka ny tokantrano anankiray. Ny fiainako kosa nefa ity tsy ho ela dia hampakatra na ho vady raha vao zanaka lahatokandram-panarivo. Tena enjana zavatra ny lalovana nefa atao ahoana fa izay ilay hoe tantely amam-bahona ny fiainana. Ary Andriamanitra koa nefa dia
manana hevitra foana heverana ny zanany ary lalana hitondra fiadanana izany fahatsoloza araka ny teniny. Ankehitriny dia manomboka misokatra tsikelikely amin'ny masoandrom-piainako. Miaraka amin'Andriamanitra ahako dia toa ratsy ampiandohana ny fijery azy. Nefa rehefa mandroso miditra lalina amin'ny fiarahana aminy ianao, miditra lalina amin'ny fanompoana dia toa tsara fiafarana izany. Ary indrindra rehefa mifikitra aminy sy mahatonga tanteraka azy dia tsy maintsy ho tsara ny fiafaran'ny tantara noho ny fiandohany satria any Jehovah ny ady. Any Jehovah ny ady. Dia penny Rahary malala mbirana orima.